ao anatin'ny fitantanana ny fanjakana araka ny fanazavana efa nataon'ny mpanao mpanolorana teo dia tsy azo tsontsiniavina ny fahafahana manana fandamina ny ray aman-dreny ara-drazana. Raha misy ny any amin'ny morontsiraka ohatra dia misy ny mpanjaka, ny tsiketo tsy misy. Misy ny fandamina ara-piarahamonina izay ilana fisiana ray aman-dreny. Dia matetika ny mpitondra fanjakana any amin'ny folobe rehefa ny fianarantsoa ka te hiresaka amin'ny ray aman-dreny tsy mahafantatra hoe iza no horesahana. Dia isan'ny ezaka natao zany ny hoe ahoana ny ahafahana mamondrona an'ireo ray aman-dreny izay mazava ho azy samy mandray andraikitra hoe ny andraikitra ny faritra Mahatratra-bolo. Misy ny fivonana ny ray aman-dreny, misy ny zanak'olo, misy ny fehimponenana, misy ny faninany Mahatratra-bolo. Fa samy nanetry tena zany eo miaraka natsapa hoe aleotsika manana sehatra anankiray ahafahana mifampiresaka dia ny hoe miampy amin'ny hera. Zany hoe ireo ray aman-dreny rehetra ireo zany efa nandray andraikitra no miaraka mivondrona amin'ny plateforme ny ray aman-dreny. Amin'ny maha ataontsika hoe manao ny administration territoriale ny tenako ihany koa moa zany dia tsara ny mampatsiahy hoe efa nomeny fanjakana ihany koa tsika ny atao hoe structure locale de concertation izay ahitana hoe collège no ilazana azy. Ny collège zany no ampy amin'ny hera maromaro. Misy ny collège ny tanora, misy ny collège ny vehivavy, ny ao amin'ny ataontsika hoe vondrona ny vulnérable, ny ankizy, ny vehivavy sy ny tanora. Zany hoe tafiditra ihany koa zany ao anatina fandaminana efa rafitra ara-panjakana hoe rafitra foronina teo foronina fotsiny. Ka ny androany manana endrika amina fandraisana anjara eo anivon'ny firenena. Misy ny fandaminana eny anivon'ny foibe izay ny filoam-panjakana moa zany ny miaramila no mitantana azy. Dia nanolotra azy ny FFKM. Ny FFKM tsy le hoe filoham-piangonana no manomana an'io fa misy ny teknisianina laika izay nandrafitra azy. Ny etỳ amin'ny faritany nefa dia tsy mamenatra ny teny an'izany tsy misy laika FFKM atỳ amin'ny faritany efa manomana ihany koa ny atỳ amin'ny fotoanan-doha. Efa mazava ho azy moa ny mpikambana amin'ny antenimieran'ny ray aman-dreny io maro ny kristianina. Dia raha tsorina zany dia inisiativan'ny raisina ny antenimieran'ny ray aman-dreny teto ny hoe tsika ve dia hiandry fotsiny fa misy zavatra azo atao ny ahafahana manomana ny olona amin'ny fikambanam-pirenena ka rehefa tonga ny tokotokoa dia mba zavatra efa milamina no ataontsika eto fa tsy ho lasa ny fanitsanana.